ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Faly miaraba antsika rehavako malala tratra ity alatsinain'ny paska alatsinainy 5 aprily ity ny mofinaina voalahatra ao antsika ny rehavako dia ny Exodosy 4:4. Exodosy 4:4 andininy 5 ka hatramin'ny 4:4. Exodosy 4:4 andininy 5 ka hatramin'ny 4:4. Fakitsika aminaran'i Jesosy. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'i Egypta fa efa nandositra ny olona, dia niova ny fon'ny Farao sy ny mpanompony amin'ny olona ka hoy izy, inona izao nataontsika izao no nandefan'i Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? Dia nasainy nofehezina tamin'ny kalesy ny soavaly sady nitondra ny vahoaka ny anaraka azy izy, ary nitondra kalesy 900 voafantana sy ny kalesy ny Egyptianina rehetra izy izay samy nisy mpiady avy izy rehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fon'ny Farao mpanjakan'i Egypta, dia nanentsika ny zanak'Israely izy na dia amin'ny tanana avo aza ny voahany. Koa nanentsika azy ny Egyptianina dia ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny Farao sy ny soavaly ny fitainginy ary ny miaramilany, ka nahatratra azy nitoby teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny mpiary Iota tandrifin'ny Balalzefona. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompony zanak'Israely masony ka indreo ny Egyptianina tamy manentsika azy, dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitarana tamin'i Jehovah. Ary okisisy tamin'ny Mosesy, moa tsy misy fasana va tany Egypta ka nentinao faty aty anefitra izahay? Nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta? Tsy izao va ny teny nolazainy taminao fony tany Egypta hoe aoka izahay fa avelao ihany izahay anompony Egyptianina, fa aleonay manompony Egyptianina toy izay faty any anefitra? Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataonao anareo anio, fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa ankina. Ray masonao manao masinanay ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa ankina. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa angina. Eo amoron-dranomasina ny zanak'Israely no mandeha ny ady hevitra, mandeha ny fifanomezan-tsiny, mandeha ny fametraham-panotaninany hoe iza no nahatonga izao toe-javatra izao, ary dia mifanometsiny na nometsiny any Mosesy mihitsy ary ireo zanak'Israely, satria eo anoloana ranomasina manjepizepy, ato an-damosina kosa ny Egyptianina romotra miaraka amin'ny kalesiny. Tao anatin'izany fotoana sarotra tonga amin'ny tenin'ny tolo malagasy ny hoe mandroso maty reny be, mijanona maty ray be, dia tao anatin'izany fotoana sarotra izany no nitenena Mosesy tamin'ny zanak'Israely hoe Jehovah niady anareo fa ianareo kosa ankina. Inona ilay hoe hiady? Raha mamaky tsara ny toy ny tantara tsika, inona ilay hoe hiady? Inona ny nataon'i Jehovah? Nisy nataon'i Jehovah teo ny eo, ary nisy nataon'i Jehovah mitohy ka hampangina ny zanak'Israely. Inona nataon'i Jehovah teo ny eo? Nosarahany ny ranomasina. Zany hoe nasian'Andriamanitra lalana teo alohan'ny zanak'Israely. Tsy ny ranomasina akory ny tompony teny farany, fa nisokafany Jehovah ny ranomasina na dia ny zanak'Israely. Jehovah miady anao, Jehovah miady anareo, Jehovah manokatra lalana, manao zava-mahagaga. Ary na ny ranomasina aza
manaiky azy misokatra ny ranomasina Jehova iady ho anareo fanokatra lalana ho anareo amin'ny fotoana eritrereta ao anatin'ny fotoana ifanomezantsiny ao anatin'ny fotoana eritreretany ho aizay Andriamanitra no itenenany Mosesy ary itenenany Tompo aminao amin'izao fotoana izao manao hoe iady ho anareo Andriamanitra hanokatra lalana izy ary ny faharoa dia izao tsy vitan'izay ihany fa haniraka ny anjeliny izy haniraka ny anjeliny izy hitatsika izany andininy 7:20 haniraka ny anjeliny Andriamanitra sady ampisaraka ny ranomasina izy no maniraka ny anjeliny ary io anjeliny io dia amakivaky ny hefitra andry afo andry rahona nydika zany dia zao le afaka malala hiaro anao eny am-pandehanana sady hitady-dalana anao Andriamanitra Jehova iady ho anareo dia izao tsy ho very tsy hoe manafaka indray mandeha amin'ny ranomasina izy tsy izay ihany fa hitady-dalana izy mandritra ny famakivakiana ny hefitra mandritra ny famakivakiana ny hefitra izay ho sarotra dia ho eo Andriamanitra ny anjelin'i Jehova eo Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angina zany hoe hitary-dalana nareo izy ao anatin'ny zavatra arytsika rehefa ko malala zany teny zany no nomeny tompontsika amin'ity alatsinain'ny Paska ity ny zavatra ao ataon'Andriamanitra aminao eo ny eo dia izao haniraka ny anjeliny izy hitary-dalana anao izy ary ampisokatra ny ranomasina ampisokatra ny lalana izay tsy azonao eritreretiny ho sokafan'ny Tompo ary inona no ataon'ny Tompo aty aoriana amin'ny hoe iady ho an'ny zanak'Israely inona ataon'ny Tompo aty aoriana hitsabo azy izy raha marary ny menarana varahana ampamakivakiana ny hefitra dia isy aretina amelony zanak'Israely fa izao hanome fanafody azy Andriamanitra hanome fanafody azy Andriamanitra menarana varahana tatsika amin'ny boky ny Nomery Jehova iady ho anao Jehova iady ho anareo fa ianareo angina inona ataon'ny Tompo raha marary ianao anasitrany izy ka vitan'izany ihany inona ataon'ny Tompo aty aoriana ny kapa tsy tapaka ny akanjo tsy rovotra hanome mamy izy hanome papelika izy hanome rano hosotrony izy zany hoe izay ilainao amin'ny maha olombelona anao araka ny vavaka natao omeo anay an'iny hanina zaza ao anay marary ho tsaboana ny fitafiana hoe iantohon'Andriamanitra ny rano hosotrona omeny ary ny sakafo hohanina omeny mandritra ny famakivakiana ny hefitra ataovy eo mandritra ny confinement raha izay nazy olazanao azy raha izay ny fombolana mety ho mahazatra anao ankehitriny na ataovy eo mandritra ny fotoanany corona tsy maninona azonao adikan'izany eo amin'ny finoana dia afaka malalo zany ny ataon'Andriamanitra ao anao raha miteny izy manao hoe zany iady ho anareo dia izay no ataon'Andriamanitra efa nataony tamin'ny zanak'Israely zany ka nahoana ny tsy ataony aminao efa nataony tamin'ny zanak'Israely nitondra azy namakivaky ny hefitra nitsabo azy raha narary tsy nampandalovany fantrana fa nomeny azy izay zaza azy ka nahoana ny tsy ataony aminao zay ny mahatonga ny Tompo ny teny manao hoe aza manahana amin'ny ainareo aza manahany amin'izay sotronareo ny aza manazy amin'ny tafianareo fa katsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra fa raha nitiavako malala inona koa nataon'Andriamanitra raha miteny hoe iady izy dia nampandresy tamin'ny fahavalo izy betsaka ny firenena betsaka ny fahavalony zanak'Israely namakivaky ny hefitra mandalo tonga tany Kanana fa nampandresy azy izy nampandresy azy tamin'ny fahavalo izy nampandresy azy tamin'ireo firenena hafa izay te hanimba ny fiainana izy afaka malalo Jehova iady ho anareo fa ianareo kosa angina zany nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely fa ina kosa ilay hoe mangina ary raha miteny Mosesy manao hoe ianareo kosa angina anginanao inona ary ny voalohany dia zao le afaka malala mangina ao anatin'ny fivavahana zay ny dikany teny hoe mangina mivavaka
miandry mametraka ny zavatra rehetra eo ampelantanan'Andriamanitra. Jehova anao zany rehetra zany fa ianao mivavaka. Fa ny faharoa ny dikany teny hoe mangina ry havako malala de tsy hoe tsy manao ninninina fa mankatony ny sitrapon'Andriamanitra. Zay eno antony nanomezan'ny tompo hoe ny lalàna ny didy folo tany anefitra zay nanomezan'ny tompony atsipria momba ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra tany anefitra. Ny dikany hoe mangina ry havako malala de tsy hoe tsy manao ninninina fa mivavaka ao anatin'ny fankatoavana ny sitrapon'Andriamanitra. Inona koa ny dikany hoe mangina raha mbola tarafina amin'ny bokin'ny Exodosy io manontolo. Votsika hoe manana fiainam-bavaka Jesosy zao tao Getsemane voatsaroantsika nangina ny tokana ny vavaka. Ary ianao mba ahoana ry havako rehefa ao anatin'izao vanim-potoana sarotra misy valana retin'izao mangina mivavaka ve? Manam-potoana ivavahana ve? Mangina ao anatin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra ve? Fa ny fahatelo ry havako malala ny hoe mangina raha tarafina amin'io ihany koa dia ity mahana fanetretena mamela n'Andriamanitra hiasa. Tsy misongona ny toeran'Andriamanitra miasa ianao fa manao zay tian'Andriamanitra ataonao ianao fa mametraka an'Andriamanitra koa hiasa. Havako malalo mamakivaky hevitra tsika kehitriny na makivaky hevitra tsika fa mbola makivaky hevitra indray. Izao ny tenin'ny tompo aminao Jehova hiato anareo fa ianareo kosa angina. Ndao ry havako angina ao anatin'ny vavaka ao anatin'ny tsy fiherikerera afa-tsy amin'ny tompo ihany sy amin'izay hitarian'ny tompo ihany. Ompamakivakiana ny hevitra ao anatin'ny fahanginana io dia misy mpahakafana be dehibe. Misy ny taonany hoe andao anompom-bola kely volamena rehefa ao anatin'ny hevitra io anatin'ny fangiry firiny io dia misy tsy mety mangina fa te hitonanao hiala amin'ny finoana. Misy tsy mety mangina fa te hitonanao hiala amin'ny fakahalana ho any amin'ny fakahalana na tonga ady sy korotana isan-karazany. Misy mitonanao hiala ao anatin'io fahanginana io ka hitabataba etseroa. Misy mitonanao hiala amin'io fahanginana io ka mahatonga anao latsaka ao anatin'ny fifampialonana. Hitanao tsara ny tantarandriakana tantarany olona maro isan-karazany niaina ny zanak'Israely tany anefitra ka nahatonga azy 4 taona vao nahavita ny hevitra satria niala tamin'ilay fahanginana. Tsy nanaraka ny toromarika ny hoe aoka angina miaino an'Andriamanitra, aoka angina amin'ny vavaka, aoka angina amin'ny fankatoavana an'Andriamanitra. Tsy nentina angina fa niaino ny tabataban'ireo zay ny vily lalana niala ny sitrapon'Andriamanitra. Havako malalo miado anao Jehova manasitrana anao izy hanome anao zay ilainao izy hitaridarana anao izy fa meteza angina ary aza isan'izay tsy mino fa minohy ny tompo. Hivavaka sika tompo misaotra anao zay fa manome toky anay ianao fa miado anay ary ianao miado anay manokatra lalana ao anay. Ianao miado anay mitarika anay amin'ny lalana sarotra isan-karazany ary milo lalana anay sy miaro anay. Ianao miado anay mamelona anay mameze ilainay mampandresy anay aza fa izahay tsy mety mangina tompo. Tsy mety mangina miaino ny feonao, tsy mety mangina miaino ny bitsiky ny fanahinao, tsy mety mangina miaino ny fampahirezanao fa mangila tsofina kosa miaino ny tabataban'izao tontolo zao. Mangila tsofina kosa miaino ny tahotra aparitaka izao tontolo zao. Mangila tsofina miaino ny fialana zao tontolo zao aminao Andriamanitra. Tompo amarino aminay ny teninao fa miado anay ianao. Ifanahinao masina hiasa mangina ty anatin'ny tsiray avy. Hanananay fotoana iresana aminao, hanananay fotoana ivavahana aminao, hanananay fotoana naovana ny sitraponao. Dia mametraka ny adinay eo ampelantananao zay tompo, zay olanay ary ty anginy zay hametraka ny zavatra rehetra
araka ny sitraponao. Misaotra Jesoa. Amen.